De falamerabantsika rehetrarehetra tojaranaiva mitatana orinasa mazika no falitavatsika androany. Manoloana ny resaka zay naparitaka sy naizana naparitaka tamin'ny tambazotran-tserasera angambany de rariny sintsy ny tenako retondra fanazavana sy fanazavana mazava tsara momba ny fanasoketana ny tenako ao anatin'le izy. Voalohany indrindra dia ny resaka atao anaty journal de l'île rouge ary ny zanana partana de hoe ny tenako zao no mahatonga ny RN7 simba be ary tsy mandeha araka ny zelonina. Teko mariana nefa ny ampiandohana dia orinasa anankiefatra no misahany any RN7 izay mitentina 162 milliards d'ariary ny totalim-bidiny reo asa ireo. Ao anatin'izay dia ny orinasa Jongme Sono izy io no manana ny 122 milliards d'ariary ny contrat amin'ny RN7, ny entreprise Citex BTP izay manana ny 8 milliards 900 millions d'ariary ny contrat, ary orinasa Cuba izay manana 6 milliards 497 millions d'ariary ny montant du marché amin'ny zareo, ary ny tenako fitambarany dia manana 25 milliards d'ariary ny contrat izay ndraiky tamin'ny masika. Ao anatin'ny le izy moa zany de hoe raha ataontsika nikatsikatsa zany zavatra zany dia 15% ihany ny valeur ny marché rehetrarehetra io no sahan'ny masika. Ka ao anatin'ny zavatra zay dia diso velively fitenenana fa raha ohatra ka ratsy lala amin'ny RN7 rehetrarehetra dia ny tenako responsable. Raha misy ny tsy fahavitana lala amin'ny RN7 dia ny tenako responsable. Raha 15% zany angamba ny 10% isanjato ny montant ve ny tenako mandraikitra anazy dia za ve no responsable ao anatin'ny faratsiany lalana rehetrarehetra amin'ny RN7. Manarakaraka an'izay dia ny asan'ny tenako dia mizotra araka ny tokony ho izy ao ary mandeha foana. Vao tsy elaela zay tao anatin'ny 2 semaines nidina ny ministère des travaux publics izay nitarihan'ny DGTP sy nitarihan'ny monsieur le ministre tao anaty zavatra zay no visite ny asa tany amin'ny RN7 zareo, ary nalohana ny asa tao amin'ny tenako angamba izay sahan'ny mazika manokana angamba no resahako dia tsy nahazo remarque hafahafa izahay tao anatin'izay zavatra zay fa dia encouragement ny azonay hoe ataovy ny asa araka ny tokony ho izy ary enjeo ny asa mba ahafahan'ny vahoaka misitraka ny lalana zay parti zay sahaninao. Za kosa nefa dia tsy responsable ny asa zay tsy sahan'ny tenako, ka raha ohatra ka hiteny momba ny tenako ianao momba ny lalana RN7 dia ny zavatra ataoko tompoko no tsara ao aminà, fa tsy any amin'ny zavatra zay tsy ataoko ny tsarainao anà satria tsy responsable an'izany velively ny tenako ao anatin'le izy. Manakaraka an'izay dia ny nahely foana le hoe PRMP ny vadiko izay tenenako eto fa tsy manana vady PRMP zany ny tenako, ary vadiko dia tsy niasa atao amin'ny ministère des travaux publics na indray mandeha na niasa atao am-panjakana, tsy mbola nisy zany zavatra zany. Ary manarakaraka an'izay moa dia ny teny hoe fa giazina daholo ny fananako amin'izao fotoana izao momba ny lalan'ny RN7 eo. Tsy mbola nahazo tanao zay angamba ny tenako hoe noho ny tsy vitanao ny lalana RN7 dia giazina amin'ny fanananao rehetrarehetra. Tsy mbola nisy an'izany na zary tsy courant an'izany hoe misy an'izany milaza fa mila giazina amin'ny fananako rehetrarehetra satria tsy nataoko lalana RN7 fa nazavana tompoko misy garantie de bonne exécution reny asa reny, ary misy garantie bancaire mipetraka any amin'ny ministère. Ka dikan'izay zavatra zay dia misy garantie mipetraka any fa tsy hoe manao asa-panjakana ianao dia mandefa hoany be fotsiny ny asa. Ary ao anatin'le izy koa dia tsy mbola disoko velively fitenenana fa efa andraisiko daholo ny vola tao anatin'ny contratko. Ny asa vitako tompoko no andraisako vola, fa tsy hoe niraisiko daholo ny vola dia tsy nataoko le asa ao anatin'le izy. Ka manoloana le fanomezana tsaotra zay tompoko dia aza atao ohatran'io ny resaka concurrence. Fa rehefa ohatra ka concurrence tsy mety aminareo le orinasa malagasy manao an'le asa, aza ezahana tsombaina le orinasa malagasy vaovao marina hely. Ary mahajournal de l'île rouge ianao zay dia fa marinana tenenineo fa aza manely vaovao tsy marina mihitsy. Ary efa nipolofoko anao rehefa diso daholo ny zavatra teneninao, fa ary ny zavatra zay information teneniko teo ny exactitude dia azo anatonanao amin'ny ministère ny travaux publics ary anotaninao hoe manahoana ny kalitao an'ny asa voalohany indrindra, manaraka ny kalitao ve ny orinasa, ahoana ny état de paiement ny orinasa, manaraka ny paiement araka ny tokony izy le orinasa sa hoe nisy zavatra kolokolo natao be fotsiny tao. Ary te-hampamarana dia tena ao anatin'le izy hoe ny asa rehetra tsy ho androany ihany ny tenako nahazo contrôle, fa nandritra ny 5 taona tompoko nahazo contrôle foana ny orinasako zay ao anatin'le izy. Marina le izy efa manao asa-fanjakana ianao dia zoan'ny fanjakana micontrôle anao hoe manaraka ny tokony izy ve ny zavatra zay ataonao sa tsy manaraka ny tokony ho izy. Ary ao anatin'izay dia misy remarque apetraka, misy réserve apetraka raha ohatra ka tsy manaraka ny tokony ho izy no ataonao ao anatin'ny asa. Ka manoloana le fanasoketana zay atao journal de l'île rouge moa zany dia ametraka fitoriana ny tenanay
any anivon'ny ambaratonga azy azo atao rehetrarehetra fa mba mangataka koa zay fitonam-panjakana hoe tokony mba voasazy ny olona manely vaovao tsy marina ohatra zao manao affirmation gratuite manao ohatran'io satria dia manimba ny zavatra fanao fanelezana vaovao tsy marina sy tsy ahoatra an'io.